araky ny loha hevitra mpitarika kristianina mendriky sy mirindra leader chrétien d'excellence fanombohana ny androany maraina mihetsika manomboka satria fisaoran'andriamanitra no tokony atao voalohany alohan'ny mihetsika rehetrarehetra ao anatin'ny indrindra izay araky ny naseho androany fa ao anatin'ny fanangonana sy fitaomana ny kristianina rehetra enina ny tsy kristianina ara mba hizotra amin'ny fampandrosoana mendrika fandrosoana misy any fa indraindray ny fandrosoana dia mila fandrindra amin'ny farantontoloana sy ny zava-misy mifananana eran-tany ka izay tokony mifandrindra amin'ny fametehana manaraka izay fa raha ohatra ka vary ny ilayntsika efa vomanga foana no anina dia tsy matanjaka malagasy efa tokony mihinana mihoatra ny vary dia miloka sy ny tsara malagasy izay ny antony tikana anasana ireto ampilafiny rehetra LCD sy mpandraraha eraky ny lafy valy an'izao tontolo izao izay tena vonona iroso amin'izany fampandrosoana mendrika izany tsy ady gasy any tsy adiny malagasy irery fampandrosoana mendrika fa fampandrosoana iarahana sy finiavana teo tafita rehetra na ianareo na izahay isika menakatya sady iroso amin'izany famendrehana izany ny auditorium izay sady ampivoarana ny kolotsaina ampivoarana lafiny ara-tsosialy sy toe-karena ampivoarana ny tontolo iainana izany no naseho teto aloany sehatra anankiray ahafahan'ny kristianina rehetrarehetra mifanakalo mifandray ary miamatanjaka sy aingana amin'izany fampandrosoana zay izay le anton'le leadership fa raha miresaka leadership tsika dia miresaka relationship sy fifandraisana mitarika fitsikitsikiana fotsiny fa fifandraisana mitarika tanjaka fampahafantarana tena tsakefa sy fahaizana manokana tsirairay mifandrosoana dia tsy setsika indray andro le développement n'est pas une action ponctuelle ny fampandrosoana mendrika dia fiarahan'ny rehetrarehetra mirona efa misy zavatra iray atao ka rehefa miara-mandroso dia miara-mandroso fa tsy misy manoa efa nataon'ny malagasy ny fandrosoana dia amin'izao fotoana izao izy eo an-dala fandrosoana satria tany an-dalam-pandrosoana izay indrindra no antony anaovana an'ity conférence ity izay nakana ny loha hevitra fandrosoana nge mety misy fandrosoana ny tany vahiny tamin'ny enimpolo sy mijato sy arivo fa izay vo ampiasaintsika mety efa tsy bisikileta intsony tokony isantsika tany mety tsy efa tanana intsony no amafazantsika vo fa efa tokony roso kokoa tsika ohatra amin'ny famafazana voa amin'ny teknika afolena sady mitsitsy fotoana no mahazo vola misimisy tsy fampandrosoana fotsiny ny resaka androany fa fandrosoana ny fanahtsahana mihitsy amin'ny zavatra takiny fandrosoana iraisam-pirenena izay mahatonga azy hoe fandrosoana mendrika anao fandrosoana mendrika ny malagasy nyresahana androany fa tsy fandrosoana fotsiny lay mihetsika ataony isanandro fa miara mampandroso ary mifanampy amin'izay ilainy tsirairay avy raha misy ilanao ay satria ianao tsy dokotera dia mihinana paracetamol tsy ny fanafoto makanesana ny dokotera fa ny dokotera malala mombanao izay ratsa mankaiky angana sady azo antoka izay no excellent développement leadership entrepreneurial ny fandrosoana mendrika tsy kabary ny kabary tsy fandrosoana un discours n'est pas un développement et un développement n'est pas un discours raha miresaka eto fotsiny ady miresaka fa tsy zany leader leadership dia manofana dia miasa eo no eo ary mahatonga azy fandrosoana mendrika dia tsy fandrosoana be ingeny tsara ny orinasa tsara teto Madagasikara fa nisy ihany koa tsara dia avy eo nalifaka dia avy eo tsisy fa ny excellent développement dia fifanakalozana n'ilay teknika sy ny paikady taktika ary ny tetikady stratégia ka ny fahaizantsika rehetrarehetra
no arindra sy arafitra ao anatin'ny fampatokisany zay ma leadership entrepreneurial azy entrepreneuriat mianatra dia miasa zany hoe ny mpianatra ao izay manomboka bac plus 2 sy ireo efa miasa dia sady mianatra izy amerikana sy ry zareo sinoa izay anisan'ny nasaina manokana ny fahaingana amin'izany ny zava-dehibe izay mbola mandeha aty Afrika ao anatin'ny Madagasikara dia ilay fahakelezana izany atao hoe fatokina fa ny leadership dia mifototra amin'ny fatokina sy ny taratasy na ny tampon na ny soni ny tena mainka amin'ny leadership fa ilay fatokinanao ka tsy andaniana fotoana eny amin'ny asa sy ny fampandrona maharitra sika zatra misy eto amintsika dia kely ny fampatokina kely ny kolotsaina zany hoe culture d'excellence izay ato ny anarana zany kely zany hoe production d'excellence matony ery zareo tonga aty dia fatany fa tsara ny malagasy ary tsara manokana ny LCD ka miazakazaka ireo fa ny produit ny malagasy dia tsara dia izay produit d'excellence zay no ampianarina ny gasy mba handeana lavidavitra ny LCD amin'ity taona 2010 sy 2020 ity dia ny fitsaboana nyreo marary ny mahafana izy ity dia izao tsy ny marary no manatona hôpitaly fa ny hôpitaly no manatona marary izany hoe hanao hôpital mobile misy mikojakoja momba fady scanner ny radio sy ny namana isika izay efa andalam-panafarana ary sorana manokana andeto mpiaradia foto-kevitra fototra ny LCD dia izao mila tsotra sady marona ny mpitariky avykelikely mandeha mila sincère et honnête ny mpitariky raha teo lasa lavitra Madagasikara ao anatin'izany fahatsorana sy famarinan'izany dia moramora ny fatanjahana fa mila matanjaka ary zay moa kitiana kely an'ity fahasalamana ity